Ny mofinaina anio atolotry ny FJKM Ambohijanaka Karafitiavana. Ry ava-malala ho aminareo ani ny fahasoavana sy ny fitiavana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy Tompo anio alatsinainy no voalohany amin'izao volana marsa izao, andro voalohany amin'izao volana marsa izao isaorantsika an'Andriamanitra lehibe ary ny velonaina ka hatrapamonjena ka natratra izao fotoana izao. Loha hevitra vaovao indray ary no diniantsika riavana amin'ny sahana FJKM dia ny hoe mampiorina ny mino ny fizahan-toetra. Ka dia manasa antsika rehetra hanaraka ny mofinaina isan'andro isan'andro eto amin'izao fandaharana Facebook izao izay isaorantsika an'Andriamanitra ny ananantsika izany fitaovana izany. Isaorana koa moa ny tompon'andraikitra izay mikirakira izany ka mampita izany mba ho tonga any amin'ny tokantranontsika tsirairay avy. Tononona amin'izy ireo koa ny fiadanan'ny tompo mba hitoetra ao amin'izy ireo. Dia mangataka amin'ny tompontsika mba ho velonainy ka afaka naraka izany loha hevitra izany indray amin'izao herinandro izao. Maria ny ariavana fa loha hevitra lehibe tokoa izay mety tsy mbola tena mazava amintsika ny amin'izany fizahan-toetra izany izay ataon'Andriamanitra. Ka dia izay no anasanantsika hoe hamantatritsika mba ho tonga amin'ny fahalalana tsara izany asan'Andriamanitra mety ataony eo amin'ny fiainantsika izany. Mampiorina ny mino ny fizahan-toetra. Iombona mivavaka aritsika. Ry Andriamanitra ranaiziny an-danitra, indreto ny fiangonanao miara-misaotra anao tokoa. Satria nomenao izao andro anio izao dia tia andro voalohany amin'ny volana marsa ity izany. Faly tokoa izay satria ny fahasoavanao tompo no nato izao anay dia ho amina rehetra ny fahasoavanao tompo mba iainanay sy velomanay isan'andro. Mametraka feno ty volany teo aminao indray izay. Mba hampitombo ny finoana iany izany ka halalanay izay tianao ambaranay ny amin'ny fizahan-toetra tompo ary mba hahaizana indrindra miaina ao anatin'izany. Koa dia ny fanahy masina no ampianatra anay ny marina rehetra. Dia mametraka izao volan'izao eo am-pelantananao ary izay. Dia misaotra tompo dia amin'ny anaranao Jesosy no angatanay izany vavaka izany. Amen. Dia andesika maka ny tenin'Andriamanitra izay voalahatra ary ao amin'ny bokin'ny Deutéronomie 7:10 dia ny 14 amin'ny anaran'i Jesosy. Deutéronomie 7:10 ny 14 raha tahiny misy mpaminany na mpanofy eo aminareo izay milaza famantarana fahagagana aminao sady manao hoe andesika anaraka andriaman-kafa izay tsy fantatrao ka aoka hanompo azy sika na dia tanteraka aza ny famantarana na fahagagana izay nolazainy taminao dia aza mihaino ny teny izany mpaminany na mpanofy izany fa mizaha toetra nareo Jehovah Andriamanitra reo mba hahalalany na miorina ny fitiavana ny Jehovah Andriamanitra reo amin'ny fonao rehetra sy ny fanahinareo rehetra ianareo. Manarahany Jehovah Andriamanitra reo ka aoka izy no atahorinareo ary ny didiny no tandremanareo ary ny feony no inoinareo ary aoka izy no tompoinareo sy fikiranareo. Fa izany mpaminany izany na mpanofy izany dia atao maty satria efa nanao teny fampiodinana fampiodinana amin'ny Jehovah Andriamanitra reo izay nitondra nareo nivoaka avy tany amin'ny tany Egipta ka nanavitra anao tamin'ny trano nandevozana mba hitaonanao hiala amin'ny lalana izay lasain'i Jehovah Andriamanitra ao alehanao. Ka dia ho fongoranao tsy eo aminao ny fanao ratsy. Ray masino manamasina nay amin'ny fahamarinana ny teninao no fahamarinana. Amen. Dia ho amintsika mandrakariva ny riavana ny fahasoavan'i Jesosy Kristy tompontsika. Ity bokin'ny Deutéronomie ity moa dia antsoina hoe famerenan-teny ary ao anatin'ny bokin'ny Pentateuque izy. Betsaka ny zavatra ambarao tahaka ny hoe lalàna izany kanefa misy koa ny fampianarana izay voarakitra ao mitona indrindra antsika fiangonana
mba halala izay nona, ary dia misy endrika lalàna mihitsy koa moa ao izay milaza ny didina ny sitrapon'Andriamanitra izay tokony ho tandremantsika. Ka eto ry havana dia raha ny soramandry moa no jerena dia izao no lazaina ny amin'ny fampijaliana izay mivavaka amin'ny sampy na mitaona ny sasany hivavaka aminy. Tena hita eto izany hoe mitaona ny sasany hivavaka aminy na hivavaka amin'ny sampy izany ny olona, ary dia mila fitandremana izany. Ary izany fitaomana ataon'ny olona sasany hoe hiala amin'Andriamanitra, tsy hivavaka amin'Andriamanitra izany dia endriky ny fizahantsoetra izay ataon'ny Jehovahandriamanitra eo amin'ny olony, ka dia mety misy izany eo amin'ny fiainan'ny olona. Eo amin'ny 14 ry havana no foto-kevitra indrindra mamitina izao soratra masina izao dia ny hoe dia aza miaino ny tenin'izany mpaminany na mpaninofo izany fa mizaha toetra nareo Jehovahandriamanitra reo alalany na miorina ny fitiavana ny Jehovahandriamanitra reo amin'ny fonao rehetra sy ny fanahinareo rehetra ianareo. Amen. Zavatra hita izany dia izay hoe eo ny olona izay mitana na mitaona ny sasany eo amintsika mba hiala tsy ho kristianina, mba tsy hanara-diny tompo. Reny izany amin'ireny fotoana ireny dia ilazana fa tsy miaino ny tenin'Andriamanitra isika na ny tenin'ny mpaminany, fa io Andriamanitra io amin'izay fotoana izay dia mizaha toetra antsika ry havana, mba halalany na miorina amin'ny fitiavana ny Jehovahandriamanitra koa tsika na tsy miorina aminy. Mazava ry havana fa hoe raha miorina ao aminy tsika dia andresy izay fizahantsoetra mitranga izay, ary dia ho fantatr'Andriamanitra lanja ny finoantsika hoe hatraiza ny lanja ny finoantsika izany Andriamanitra izany. Ka dia ny sitrapon'Andriamanitra moa dia izao mba hitaonantsika mba tena hiorina indrindra amin'ny fitiavana ny Jehovahandriamanitra amin'ny fontsika rehetra sy ny fanahintsika rehetra, ka tsy hanompo sampy na hanaraka an'Andriamanitra tsy izy na tsy hanompo izany Andriamanitra izany. Manasa anao ampitiavana ry havana hanaraka indray ary izany tenin'Andriamanitra izany. Tsarovy ary fa mizaha ny toetrantsika Andriamanitra. Eo amin'ny 14. Voalohany hitantsika ry havana dia izao hoe misy baiko izay omenantsika hoe tazomy ary ny tenin'Andriamanitra sy ireo fampianarana izay nomena anareo. Tazomy ny tenin'Andriamanitra dia ireo fampianarana izay nomena anareo. Mazava ry havana fa tamin'iny iray volana ambony iny tsika dia nahita hoe tena mampiorina antsika amin'ny finoana ange ny tenin'Andriamanitra. Dia nasaintsika mba hamaky ny Baiboly, hiaino toriteny, hiaino fampianarana, ary hiaina amin'ireny koa ka hampiatra an'ireny isan'andro isan'andro. Fa raha jerentsika mantsy any amin'ny Timoty faharoa ny toko 7 dia nandiny ny 410 ka hatramin'ny 490 dia izao no asan'izany tenin'Andriamanitra izany eo amin'ny fiainantsika. Vaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe fa ianao kosa dia mareta amin'izay zavatra nianaranao sy nampinonanao satria fantatrao izay nampianatra anao izany. Fa hatry ny fony voazaza ianao dia efa nahalala ny soratra masina izay mampahendry anao amin'ny famonjena amin'ny finoana izay ao amin'ny Kristy Jesosy. Izay soratra rehetra nomeny tsindrimandrin'Andriamanitra dia mahasoa koa ho fampianarana, ho faresen-dahatra, ho fanotsiana izay diso, ho fitaizana amin'ny fahamarinana, mba ho tanteraka ny olon'Andriamanitra ka ho vonina tsara ho amin'ny asa tsara rehetra. Amen. Manambara izany ry havana fa izany moa teny nataon'ny Paoly an'i Timoty, raha nirahana ho Timoty ho mpitandrina tany Kreta fa izay. Dia ambarany hoe ianao mareta mihitsy satria hatry ny fony voazaza izy dia nampianarin'ny renibeny sy ny reniny Louise sy Eonika izany tenin'Andriamanitra izany, ary dia asaina mitoetra tsara izy hiazona an'izany ary na rehefa lehibe azy izy dia tsy hala izany satria mampahendry izany ary mitarika azy indrindra halala sy orina
ao amin'ny finoana sy ny famonjena izay nataon'i Jesosy. Ary ilazana indrindra fa marina sady mahasoa ny soratra rehetra izay nomeny izany tsindrimandrin'Andriamanitra izany. Dia natao moa izany ny ten'Andriamanitra hoe hahasoa aho, ho fampianarana, ho faresen-dahatra, ho fanotsiana izay diso aho, ho fitaizana amin'ny fahamarinana, ary dia izany no hatateraka antsika olon'Andriamanitra. Ka ny olona zany eto rehefa miorina amin'izany ten'Andriamanitra zany dia vonona amin'izay izy ho an'ny asa tsara sy ho amin'izany hoe finoana sy fatokinan'Andriamanitra zany. Koa noho izay ry havana no ilazana hoe tazomy ny ten'Andriamanitra izay nomenanao. Fa misy tokoa nge zany ambara eto fa misy tady hanala izany fampianarana izany ten'Andriamanitra nomena izany. Zay ny faharoa hoe aza mety ho voataona ny fampianarana hafahafa ary. Eto dia lazaina eto amin'ny bokin'ny Deutéronomie hoe misy ange mpaminany na mpaninofy izay milaza fa mahay famantarana na mahay fagagana izy. Reny zany le tsy avy amin'ny fiangonana akory izy fa hafa mahay an'izany izy, mahay manasitrana izy, mahay an'izao izy. Ary dia mitaona izy andeha hanaraka anay atsy no ahitantsika soso zao zavatra misy zany amin'izao vaninandro iainantsika izao. Dia taritina mihitsy eny andao any, andao hanompo azy, andao handray fahasoavana aminy. Kanefa ry havana ny zava-dehibe dia zao hoe rehefa tsy avy amin'Andriamanitra izy ka tsy ny ten'Andriamanitra no ampiasainy tsy Jesosy Kristy no toriany dia mety ho zavatra hafa ihany zany. Mety ho zavatra hafa ihany zany. Indraindray aza moa misy tokoa ngeny mampiasa baiboly kanefa tsy arak'izay tokony ho izy ny mety ampiasana azy. Dia tsy ampy hoe samy manana sy mety samy manana izay mba maresitrahatra azy eo ny olona. Kanefa aiza ny marina ry havana. Tsika indraindray tena mitady mihitsy hoe inona ny marina amin'ity fivavahana ity. Iza marina no tokony ho arahany. Dia ny ten'Andriamanitra ary no arahana hoe aza mino izany ianao. Aza mety ho voataona ny fampianarana hafahafa. Fa rehefa manana ny ten'Andriamanitra ianao araka ny lazaina teo fa io no nampinoana ohatra ny fohin'ny vazaha. Io ny tomananao tamin'ny ianao raisina mpandray ny fanasan'ny tompo ka nampinoana sy nampianarana anao. Io no mbola iainanao mandraketiny aza miala amin'izany tsony. Fa tazony tsara ny finoana ho fizarana voalohany hitantsika teo aza mety ho voataona an'izany rehetrarehetra izany. Ao Matio 4:20 ry havana dia ao moa misy filazan'i Jesosy ny andravanan'i Jerosalema sy ny amin'izay hiaviany indray. Ka ny zavatra hita ao dia izao ny fananaran'i Jesosy asaina mitandrina tsika. Ko raha misy ao amin'ny 7:20 amin'ny Matio 4:20 amin'ny anaran'i Jesosy hoe ko raha misy manao aminareo hoe indro aty Kristy na indro ry aza mino ianareo fa izy Kristy sandoka sy mpaminany sandoka hitsangana ka aneo famantarana lehibe sy fahagagana ary raha azonao atao na dia ny olom-boafidy aza dia ho fitahana. Indro voalazako aminareo rahateo zany ary amin'izany raha misy manao aminareo indro any anefitra izy makany ianareo, indro amin'ny efitrano izy aza mino. Zay ro havana no ambaran'io andinin-tsoratra masina hoe misy antsoantso ataon'ny olona na dia ny olom-boafidy aza noho ny fisian'i Kristy sandoka zany fampianaran'ny diso zany izay tena mitady hamily ny finoantsika ary etsy-ndaniny zany moa dia tsy hoe dia tena fampianarana hafa mihitsy, ideolojia hafa mihitsy zany lay ambara sy tomana tsika ry havana mba hialantsika amin'izany hoe finoana an' Jesosy Kristy izany. Fa izay hita eto ry havana raha saintsika tarihantsika tsy voataona ny fampianarana hafahafa dia izao ny tsarovy. Zay le zavatra fahatelo hoe asan'Andriamanitra asan'Andriamanitra ny misakana izany fahavalo ny finoantsika izany mba tsy hanjoantsika izany, mba tsy voataona izany tsika. Izany hoe misy asan'Andriamanitra sehony hatrany eo amin'ny fiainantsika ry havana. Ny ten'Andriamanitra mantsy eto dia izao. Raha mitranga izany fisin'ny hoe ianao fa miorina tsara
ianao moa ohatra hoe dekona, ianao ohatra hoe efa mpanaradian'i Kristy, kanefa ianao mbola voataona ao amin'izany rehetrarehetra zany a, dia izao no tsarovinao, tsarovo tsara zao hoe ianao eo am-pelantanan'ny Tompo a, dia tsarovo fa mizaha toetranao Andriamanitra. Ka ny asan'Andriamanitra amin'izay fotoana izay a, dia mitaona anao izy mba harisy a an'izany fahavalo mitady alàna ny finoanao izany. Fa Andriamanitra dia te halala na miorina amin'ny fitiavana an'Andriamanitra tokoa ianao a na tsia. Te halala Andriamanitra hoe hatraiza ny faran'izany finoanao izany. Tian'Andriamanitra ianao hanaraka azy hatramin'ny farany a, amin'ny fahatahorana, amin'ny fitandremana ny didiny a, mba hiain'ny feoany a, ary hanompo an'Andriamanitra ka hifikitra aminy. Tena mahasoa anao zany ny fisian'ireny fampianarana hafahafa ireny. Tena mahasoa anao zany ny fisian'ny ady maro rehetra ianao a, izay mety hanimba ny finoanao. Tena tian'Andriamanitra ianao zany a, hiaritra ny rehetrarehetra eny ka ho mpandresy tahaka ny Jesosy Kristy Tompo ry havana. Dia izao hoe aza taitra ary raha misy mitady hamely anao ny fahavalo rehetra. Fa voasoratra hoe amin'ny Korintianina voalohany, tsy misy ilay-panahy amin'izay tsy ho zakany. Fa mireny a, dia misy lalana atolotry ny Tompo antsika. Ary izay lalana izay no manambara hoe izy Tompo ihany zany a, ilay mizaha toetranao amin'izay fotoana isiny ny fankapanahy izay a, dia mampandresy anao izy a an'ireny. Omeny eto ny fandresena ireny izay misakatsakana ny finoana eto hoe mpaminanina mpanofo ireny. Lazainy amin'ny 9 io zany. Tena tao ringy ianao izy. Fa io Andriamanitra io dia ilay tsy miova io nitondra anao nivoaka avy tany Egypta. Nanavitra anao tamin'ny fanandevozana io ihany ny mbola ampijoro izany finoanao izany. Fa ianao koa dia izao hoe ny tanjon'Andriamanitra dia handresy a ny fanao ratsy rehetra isika. Farany ry havana ary dia izao tsy misy mampiala antsika e, amin'ny fanarahana ny Jesosy Kristy Tompo sy Andriamanitra iray a, fa andeha hampiorina antsika amin'ny finoana marina ny fizahan-toetra rehetra izay mitranga. Tsy maintsy zahan-toetra isika mba tsy ho fanantenan-javatra no inoantsika an'Andriamanitra, fa tena hoe fanantenantsika ny famonjena. Tsy mampaninona ry havana. Na dia misy aza zavatra mety miatra amintsika eo amin'ny fiainana, mety ho ady mafy mihitsy izany, fa tsy hampiala antsika ao amin'ny Kristy ny tanjony ireny, fa hampandresy antsika. Hevereo ary ny tenin'Andriamanitra izay efa nitaizana antsika hatramin'izay a. Jereo koa ireo olon'ny Tompo izay ny sasany lasa maritiora mihitsy mbola mihazona ny finoana. Hevero ny herin'ny tenin'Andriamanitra hoe nalivotona ny mbola mijoro ohatrany tsy resy ny herin'ny tenin'Andriamanitra. Dia tazomy ary reny a, fampianarana ny menanao reny a, ary ry aza mety ho voataona ny fampianarana hafa, fa mijoro fa misy asan'Andriamanitra izay tiany hiseho amin'ny finoanao. Andriamanitra tsy hamery anao any amin'ny fahaverezana, fa ny taonanao sy hampijoro anao mba hanana ny famonjena ny fanahy, ary hanome anao ny fitahiany mananamby ampy ety an-tany tahaka ny any an-danitra. Dia ho an'Andriamanitra irery ihany ary ny voninahitra. Amen. Hivavaka isika. Dia misaotra indrindra Tompo noho ny amin'ny teninao izay nomenao anay ianay a, tamin'ity andro maraina ity. Dia arovo izay ary, arovo ny finoanay, arovo ny fiainanay mba tsy ho resy n'ilay ratsy izay. Ary dia amboary izay mba ho tonga olona tia ny teninao, ka hamaky dia hianatra ary hiaino ny toroteny ka hivelona amin'izany. Tompo, ampitombo ihary ny finoanay. Dia aza mahafoina masaraka anay eo amin'ny fiainanay rehetra. Fanirinay dia mba ho tonga vavolombelona matoky koa izay a, ka hizaran'ny hafa ny herin'ny teninao sy ny maha-Andriamanitra velona anao. Ampianarako nay mba hanambara fa tsara ianao Tompo, ary dia manao ny tsara ho anay mandrakariva. Misaotra ary noho ny fisian'ireny fizahan-toetra ireny, fa hanefenao sy hanamboaranao anay ireny,
mba haritra indrindra amin'ny fiombonana amin'ny Kristy Jesosy. Ka dia iorina ny finoanay ary dia metraka ny fiainanay mandrakariva eo aminao izay. Anio ary izay rehetra dia mametraka ny fiainanay eo aminao Tompo, mba tsisy harombaka anay eo am-pelantananao anie. Saotra Jesosy fa mahitsy zavatra rehetra ianao, na inona fikasana sy fanindrinay ary dia samy apetraka eo am-pelantananao avokoa. Saotra indrindra Jesosy fa Andriamanitra fitiavana ianao ary dia tsy ho takony eo aminay izany herin'ny fitiavanao izany. Sitraka indrindra ary ny manakambana ny vavakay amin'ilay nampianarinao Jesosy manao hoe: Rainay izay ny an-danitra, ho amasinana ny eny anaranao, ho tonga ny eny fanjakanao, hatao any ny sitraponao, ety an-tany tahaka ny eny an-danitra. Omeo anay anio izay anona saza ho anay, ary mamelà ny elokay, tahaka ny namelanay izay meloka taminay, ary aza mitondra anay ho amin'ny fakapanahy, fa manafanay amin'ny ratsy, fa anao ny fanjakana sy ny hery ary ny voninahitra mandrakizay. Amen. Saotran'Andriamanitra antsika ry havana raha nomeny antsika ity lohahevitra banjinina amin'ny iray volan'ity indray mirary soa antsika rehetra miara-manomboka, miara-mamarana ary eo mba amin'ny fahasoavan'ny Tompo mandrakariva. Ho tanteraka aminareo ary zao tsodrano zao tononona amin'ny anaran'ny Tompo manao hoe: hitahy ianao ny Tompo ka hiaro anao, ampamirapitra ny tavany aminao ny Tompo ka mindra fo aminao, anandratra ny tavany aminao ny Tompo ka nome anao ny fiadanana. Matoky izay ny antso anareo izy rerianina anefa izany. Ho an'Andriamanitra irery anie ny voninahitra, amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina. Amen. Ny mofinaina anio atolotry ny FJKM Ambohijanaka Karafitiavana.